tiako manome projection mazava ianao madame ministre ho an'ny boaka malagasy hoe roviana no ho vitatsika ny fanaovana ny carnet pokotany eo anivon'ireo renivohim-paritany, eo anivon'ireo faritra, eo anivon'ireo commune rehetra manerana ny Madagasikara. Satria tsy afaka anao an'izay tsika arahany faniriako mandra-patokany farany taona fara fahelany tokony ho vitatsika daholo zay satria le 95 milliards tsy ometsika amin'ny pétrolier intsony fa hovidanantsika kit solaire hozarana amin'ny vahoaka malagasy. Ka omeko anao ny fanazavana an'izay ny fomba ny tetikady anaovanao an'izay mikasika ny carnet pokotany izay miaraka amin'ny QR code afaka scanena dia fatarina hoe efa nahazo ity olona ity sa mbola tsy nahazo satria efa digitalisation izay no apetratsika ankehitriny. Raha Matoa-Minisitra afaka fitininao ny fanazavana an'izay. Misaotra anao Andriamatoa Filoha nomeny fitenenana. Andriamatoa Filohan'ny Repoblika, Andriamatoa Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta, Andriamatoa Saramatoa isan'ny manatrika izao fivoriana izao, ianareo vahoaka malagasy izay manaraka mivantana an'izao filan-kevitra ministra izao, tompoko lasy, tompoko vavy, miarahaba ampanajana anareo rehetra ary manatitra ny firarian-tsoa ho antsika rehetra amin'izao taona vaovao izao. Tamin'ny fanendrena ny mpikambana mandrafitra ny gouvernemanta ny filoham-pirenena dia namaritra politika mpitondrana miorina amin'ny fototra telo. Voalohany ny maha-olona na ny capital humain, faharoa ny fampiroboroboana ny indostrie sy fanovana ny toe-karena na industrialisation et transformation économique, ary fahatelo ny fametrahana fanjakana tsara tantana na bonne gouvernance. Ny digitalisation na ny fanovana arakazy mirindra dia anisan'ny tetikasa manana ny lanjany manokana ao anatin'ireo vina nentin'ny Andriamatoa Filoha satria ny fanovana arakazy mirindra avy amin'ny alalan'ny fikirakirana ireo ango-kevitra na données dia ahafahana mijery ny filan'ny vahoaka, manavaony sy manatsara ny fomba famokarana eny anivon'ny orinasa ary mampivoatra ny fomba fitantanany ny raharam-panjakana. Tsy aivina fa ny anjara andraikitry ny ministera misahana ny ahitao arakazy mirindra ao anatin'izany dia ny fametrahana ny vina sy ny laminasa ary ny fampitaovana rehetra na ny infrastructure ilaina amin'izany fanangonan-kevitra izany. Raha milafy ny fijerena manokana ny maha-olona dia tetikasa roa lehibe mifampiankina no velabelariny amintsika. Ireo tetikasa roa ireo dia tsy indrina manokana fa vina avy amin'ny Andriamatoa Filoham-pirenena ary ifantohan'ny programa nasa sosialy izay masoany tanteraka. Ny tetikasa voalohany dia ny ifokotany ary velabelarina fohy amintsika ireo tsara ho fantatra momba ny fanantanterana ny tetikasa ifokotany izay ahitana ny carnet pokotany vaovao misy QR code. Ny tetikasa faharoa kosa dia programa nasa sosialy fizarana jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro ho an'ny vahoaka amin'ny alalan'ny tetikasa hazavana ho anao ary tetikasa lida sy desima izay efa tsy ny banky iraisam-pirenena. Hozaraina amintsika ireo vokatra azo tamin'ny fanantanterana ireo tetikasa ireo. Momba ny tetikasa ifokotany, araka ny voalaza teo aloha dia fitaovana ampiasana ahafahana manantanteraka ny hetsika sosialim-bahoaka ka rehefa misy fanampiana entin'ny fitondram-panjakana dia ny carnet fokotany misy QR code no ampiasana andrindrana ny fizarana ny fanampiana. Ankoatr'izay, ny carnet pokotany fitaovana ampiasan'ny fokotany hitantana ny raharam-panjakana. Ny tetikasa ifokotany dia endrika iray isehony ny fanovana arakajy mirindra eny amin'ny ratsam-panjakana ifotony, indrindra fanomezana ireo atao hoe service public de proximité toy ny fanomezana taratasy fanamarinam-ponenana. Raha tsorina dia ireto dingana telo ireto no tsy maintsy lalovana voatotosa ny carnet pokotany iray. Dingana voalohany, recensement des ménages na fanisam-bahoaka isa-tokantrano izay notanterahany ministera ny atitany manerana ireo faritra, distrika ary fokotany eto Madagasikara. Natomboka ny volana Jolay
2024 ka vita tanteraka tamin'ny septambra lasa teo. Tokantrano miisa 5 817 968 no tokony hisitraka izany carnet pokotany misy QR code izany. Dingana faharoa kosa dia ny saisie des fiches na fampidirana ireo angona taremarika la collecte de données ao anatin'ny tahirinantotakevitra na base de données izay eo ambanin'ny fahefan'ny ministère fampiroboroboiny ahitao arakajy mirindra ny paostra ary ny fifandraisan-davitra. Opérateur de saisie sy technicien miisa 875 no mifandimby miasa andro manalina eny amin'ny bureau ny MNDPT ao an-tanety be ary izy ireo no manamarina sy mampiditra ny fiche recensé. Hatramin'ny androany dia tokantrano miisa 5 024 645 no tafiditra ao anatin'ny tahirinantotakevitra izany hoe 86,36% ireo tokantrano manerana ny nosy. Ny asa fanaovana saisie dia natomboka tamin'ny 8 Jolay 2024 ary ho vita izany dingana izany amin'ny faran'ny volana febroary izao. Dingana fahatelo dia ny impression et distribution ny carnet. Rehefa vita tokoa ny saisie dia miditra impression ireo carnet pokotany vaovao misy QR code, misy pejy 12 ny carnet iray. Hatramin'ny androany dia miisa 1 787 340 ny carnet vita impression sy voazara, izany hoe 30,72% ny tokantrano malagasy efa nahazo carnet pokotany. Ny faran'ny volana Mai ho avy izao no vita tanteraka ny impression ny carnet pokotany ho zaraina manerana ny nosy. Zaraina sy aparitaka avy hatrany amin'ireo faritra distrika ary fokotany manerana ny Madagasikara izany carnet pokotany vita impression izany, ka ny ministère ny atitany no misahana izany. Hisitraka carnet pokotany avokoa ireo tokantrano malagasy rehetra izay miisa 5 817 968 mialohan'ny 26 juin avy izao, izay fankalazana ny fiverenan'ny fahaleovantena pirenena. Toy izao ny distribution ny carnet izay efa voazara moa zany amin'izao tsika amin'ny teny izao amin'ny 6 provinces. Momba kosa ny tetikasa hazavana ho anao izay tetikasa tariny Andriamatoa Filoha manokana dia natao io tetikasa io mba hanamorana ny fisitrahana jiro avy amin'ny herin'ny masoandro ho an'ny vahoaka malagasy. Araka ny atotanisany banky iraisam-pirenena tokoa mantsy dia 300 isan-jato ny malagasy ihany no manana fahafahana misitraka herinaratra, izany hoe malagasy 70 no tsy manana izany. Isaky ny mizara hazavana ho anao ny fitondram-panjakana dia carnet pokotany misy QR code no fitaovana entina mitsinjara izany araka ny tokony ho izy, ary afaka mijery ny masotsivana mamaritra ireo izay tokony hisitraka izany. Misy dingana vitsy arana ihany koa amin'ny fijerena izany. Ampandalovina scanner ny carnet hijerena hoe tena ilay ankohonana tokony hisitraka ilay hazavana ho anao ve no omena ilay izy. Amarinina anatin'ny angokevitra na base de données izay efa nisitraka izany mba hialana amin'ny fanararaotana. Raha ny taremarika no jerena manokana dia toy izao ny asa efa vita amin'ny tetikasa ity 327 071 ireo tokantrano efa nisitraka hazavana ho anao. 1 240 000 no isan'ireo kits solaires sociaux ho zaraina anatin'ny 3 volana fahatelo amin'ity taona ity, izany hoe 3e trimestre 2025. Raha jerevantsika ity tableau ity dia ny première vague zany dia avy ety amin'ny financement lead 440 000 kits amin'izao tsika miteny izao dia ny offre efa évaluena amin'ny 18 janvier ahafahana manao ny attribution de marché. Dia ny deuxième vague dia miandry amin'ny fahavitany première vague io no manomboka fa projet décime no mamatsy vola tompoko. Toy izay tompoko lasy tompoko vavy ny momba ny tetikasa ifokotany sy hazavana ho anao mankasitraka indrindra ny haino hatramin'ny farany sotra tompoko. Raha ny tetoandro aloha zany Ramatoa-Ministra dia afaka matoky zany tsika fa alohan'ny faran'ny taona alohan'ny 26 juin fa tokony ho vita daholo zany ny fizarana ny carnet pokotany. Zay ilay izy dia afaka 3 volana tsika niverina eto indray dia jerevantsika hoe vita ve sa tsy vita zay, satria engagementanao zay Ramatoa-Ministra mantsy. Ao anatin'izay zany mila jerevantsika ihany satria tamintsika nizara n'ilay mifampitsimbina teo
dia misy eto Antananarivo efa eto Antananarivo azy zany mbola tsy manana le carnet vaovao fa le carnet taloha mbola nampiasainy ka mila jerevana tsara ary mila mahazo assurance tsara hoe tsisy ampiasa an'le carnet taloha sy carnet vidina iny amin'ny mpivarotra iny intsony fa carnet uniforme ny ampiasaina manerana ny Madagasikara. Zay ny voalohany. Faharoa mila jerevana tsara ihany koa satria nafinaritra anany ny teo hoe misy 875 ny opérateur de saisie fa mila atao contrôle koa mila manana plateforme tsika hoe zay carnet mivoaka ao tsy ho diso ny anarana tsy ho diso ny adresy ary tokatrano ray carnet ray fa tsy tokatrano ray carnet roa na carnet telo. Zay zavatra zay zany ramatoa minisitra tena ilaina apetraka ary ilaina atao mihitsy ny fanaovana an'izay recoupement izay.